Andrew Palemana, Tranga Alajaza sy folo ny voarakitra teto Analamanga hoentitra ny fepetra. Fanavaozana manontolo ny Elisy Mpifidianana hanomboka ny 20 Jolay izao ny fisoratana anarana eny amin'ny fokotana. Toe-karena malagasy tokony hametraka politika mazava ny mpanjakana ho Hyper Prospère Ratovomana. Alatsinainy 9 Jolay 2022 tonga soa indray anao tomboky lasy tombavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasana mampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany miaina amin'ny diplomasia mivelatry Madagasikara izao ary hita mazava amin'ny fomba fiasan'ny fitondrana fanavaozana ho ny filoha Ravalomanana-Marika. Mivoatra manaraka ny zava-misy no tokony hametrahana paikady hirosona amin'ny fampandrosoana ho izy ka manandanja amin'izany ny fanovana ny paikady ho fiara-miasa amin'ireo firenena any ivelany. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Tahiriny. Tsy hitovy mihitsy ny zava-misy sy ny toerana nisy raha toe-karena ny Madagasikara ny tamin'ny taona 2020 sy amin'izao fotoana izao. Mivoatra manaraka ny zava-misy no tokony hametrahana paikady hirosona amin'ny fampandrosoana ho ny filoha Ravalomanana-Marika. Manandanja amin'izany ny fanovana ny paikady ho fiara-miasa amin'ireo firenena any ivelany eny fa na ireo firenena afrikanina aza ho ny fanazavana. Vision Madagasikara amin'ity fotoana ity tsy vision Madagasikara intsony ny tokony ataontsika fa vision Madagasikara miaraka ny Afrika Australe. Zany hoe miaraka amin'ny Afrika andefaniny zany. Maninona miteny an'izany ianareo? Ho taretritsika raha mbola mijanona amin'ny tokomonina eto ihany. Fa aloha miaraka amin'ny firenena hafa, aloha miaraka amin'ny firenena matanjaka, ary aloha miaraka amin'ny firenena izay fanila bodirina amintsika. Satria efa mandeha zareo Tanzania mandeha, ny Afrique du Sud mandeha, ny zay. Miaina amin'ny diplomasia mivelatry Madagasikara izao ary hita mazava amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany ho hiatrany ny fanamafisana. Tsy mihinana zany hoe mindrona makany zany izy fa manao an'ilay tozazo-mity izy hoe miaraka amin'ny rehetrarehetra. Matoky ny fitondrany régime amin'izao fotoana izao hoe anatanteraka ilay fikaonan-dom-pirenena izy dia hirosa amin'ny fifidianana amin'ilay mission nampanaovina azy dia andeha amin'izany fa tsy mihinana zany. Matoa ny sadeka ny lazarany hoe hiara-diarinareo. Tsy mihinana zany fa marina ny azy hoe tsy dia tehitra fotony akeo nefa amin'ny izay efa mahazatra aloha mbola mibakely aloha. Vonina hiatrika ny fiainam-pirenena ny antoko-tiako i Madagasikara ho ny filoha nasionaly. Fantatra fa isy ny fitetezam-paritra atao anabeazabo ny antoko sy ireo mpikatroka ao aminy sy anamafisana ny foto-kevitry ny tima ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Manana viana mpiara-monina mazava sy mafonja ny antoko irosona miaka amin'ny fananganana firenena vanina. Mahakasika ny fiainam-pirenena izay tokony tsy farana amin'ny fifandirana na fifaninjanana ny olana misy eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina fa mila sehatra ifampidiniana sy ifampianoana mba ahitana vahaolana iombonana hoy Hyper Prospère Ratovomanarivo. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny toe-karem-pirenena sy ny famoronana asa ny sehatra tsy miankina ka misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny olana rehetra mahazo azy ireo. Ny toe-karena sy ny fampiasam-bola no voakitikitika ka tsy tokony tsonitsoniavina ho hiatrany fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary, rindran-tsary ny Mathieu Princy. Atreto dia tsy hita mazava ny tena politika hitondrany mpitondra ny toe-karena. Olana goavana ny resaka etra izay efa nanaovan'ireo sehatra tsy miankina sasany fanambarana saingy toa tsy rototra ny fanjakana manoloana ny mety ho fahaverezany asa manoloana izany. Etsy ankilany ny vondron'ireo orinasa malagasy na ny GEM izay manana olana ihany koa kanefa atao fifandirana no valiteny omena azy ireo fa tsy fifampidiniana. Tsy tokony ho adinoina fa misy akony ara-toe-karena ny olana eo amin'ireo orinasa tsy miankina sy ny fanjakana ka tokony ho fifanantonana no atao fa tsy fienjanana hoy Hyper Prospère Ratovomanarivo. Mbola tsy mahita ny tena politika hitantanana ny firenena ny mpitondra ankehitriny dia hany ka zavatra ara-toe-karena no tadiavana vahaolana dia olana ara-politika foana no hijeren'ny ny zavatra dia lasa fifantosokevitra lasa ohatrany hoe fifanoherana mihitsy izy angamba ny zava-misy dia tonga any amin'ilay ohatrany hoe miteraka korontana foana ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fitondrana ary raha mpitondra no miteny zavatra ohatran'ireny zany
dia tsy miroso makany amin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fitadiavam-baolana tsinzem ihany fa na ny entreprise France koa izy dia efa nanao fanambarana amin'ilay hoe ny fahasahiranan'izy ireo zany fantatsika fa ny orinasa tsy miankina ny tena manolotra asa sy mamorina asa eto Madagasikara dia nisehitry ny asa zany ny voadonany voalohany zany hoe ireo tanorantsika be dia be ireo dia ny fampiasam-bola tao anatiny ary dia rehefa avy eo ny toe-karenantsika ihany koa zany iankin-doha amin'ny fanafaran'entana sy ny sisa fotsiny. Ny fiaraha-miasa sy ny fampitokisana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no antoka lehibe iarovana ny fitoniana ara-toe-karena, itazonana ny asa ary ametrahana tontolo mahakasika ny fampiasam-bola izay samy ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ho hiatrany ny Mon-Père Prosper Tovomananarivo. Pejiny politika resabe any amin'ny faritra ny fanajana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fiampangana fisiany tsindry ara-politika amin'ny fitantanana eny fotony. Any amin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga milaza ny antoko HVM fa misy tranga mampametra pantanina ka nisan'izany ny resaka famodiran'olona miasa sy ny fanavakavahana voalaza fa mifototra amin'ny fiaviana, ny finoana ary ny foko. Mitaky fanajana ny lalàna sy ny fitovinjoa ny rehetra araka izany ny antoko fanadihadiana nataon'ny Germaine Mejanary eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ankoatriny tsy fahaiza mitantana dia isan'ny antony nampipoaka ny atezeram-bahoaka efa niotrika efa ela tamin'ny fotoana teo aloha ny tsy fanajana ny fitsinjaram-pahefana hoy ny antoko HVM. Miaina izany ny ankamaroan'ny olom-pirenena sy ny rafitra samihafa any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao hoy Rivo Rakotovao. Tranga iray ny ao amin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga solombavam-bahoaka milaza fa manoro hevitra kanefa manao tsindry raha ny zava-misy hoy ny fanazavana. Isan'ny voatonotona tao anatin'izany ny fampidirana olona hiasa raha ny vaovao ihany. Dia ny député mihitsy no mibaiko antsoratra hoe manoro hevitra nefa fanatanterahana azy dia mibaiko tanteraka an'ireo olom-boatendry mitantana ny commune urbaine Mahajanga an'izao fotoana izao ka eny kana dia na ny organigramme mary ny olona izay tokony ampidirina sy ny sisa dia tereniny solombavam-bahoaka ireo mpitantan'ireo mofety zany le nankaleon'ny olona zany ny joron'ny olona andaniana andro tena miarabe hialana amin'izany fomba zany ka eo ny fitonam-panjakana zany no tokony andray andraikitra satria be loatra le olona milaza manohana an'izao fitonana izao nefa dia alay-panahy mamerina ary vomaika lombolombo nozy mazenga vomaika mihoatra n'ireo fomba mampanao mamoehitra eto amin'ny firenena ka manao an'izao ampimamba manao tsirifesy mandidy misalovana ny asan'ny hafa fa amin'ny zavatra zay atao ka ireny tokony ndraisan'ny fanjakana fepetra arak'izay tokony ho izy mba tsy hiverenan'ireny intsony mba tsy isian'ireny akoatran'ireo any olona manao fanapara-pahefana amin'ny fitrandrahana volamena amin'ny fitrandrahana ty rehetra ty dia manaroatra an'izao fa hoe zay indray zany zao ny fanavozana tsy fanavozana zany tsy zay ny tolomana zany indrindra no azeratsika ngotana hatramin'ny fakany mihitsy zany fomba mampanao zany. Ny tena zava-doza hoy ny filohan'ny antoko HVM dia ny fanavakavahana voalaza ao anatin'ny taratasy io tsy ara-piaviana ihany fa hatramin'ny finoana sy foko. Norevitra moa izy fa rehefa ny zavatra mitranga ao Mahajanga dia baiko tokana nataon'ireo olon'ireo amin'izay organigramme mahatsika tsaina be zany ny olona zay azo raisina ary ny fanavakavahana zay misy fanavakavahana ra-poko fanavakavahana raha ataoko hoe ny finoana amin'izay olona tsy maintsy raisina dia lasa sanatriny zany hoe tsangan'olona fotsiny sisa le olona amin'ny commune zany manahirana Mahajanga nresantsika fa mety mitranga ihany koa zany amin'ny toerakafa ary misy profo moa hitan'ny olona eny azo amenanareo mihitsy ny taratasy nataony zareo ary misy antetin'ny assemblée nationale mihitsy satria le olona zany tsy mieritreritra tena tsy azo atao anety zavatra ataony ty fa dia atao anatin'ny taratasy ofisialy ny misy ny antetin'le institution zay manana ny asany hafa fa tsy zany akory ny tokony ho asany na tsy miteny hoe tsy afaka manolo-kevitra izy afaka mba miteny izy fa tsy anazy ny asa zay atao ohatra anankiray iny satria nanontany ianao dia zay no mariko. Tsy tokony averina intsonjy ireo fomba fanao teo aloha niteraka tsy fahafaliany ny vahoaka ho ihany ny voalohan'ny antoko HVM.
olona milaza homanoana ny filohan'ny fanavozana no mamerina fomba ratsy tahaka izany ankehitriny. Nambarany fa ny fanajana fitsinjaram-pahefana, ny mangarahara ary ny fitovian-jo ho an'ny olom-pirenena rehetra, tsy hanavahana na fiaviana na foko na finoana no antoko ny fitoniana sy fanjakana tandalana, ary ny fametrahana izany no atao hoe fanavozana amin'izao fitondrana izao, ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fokonandony ny fianakaviam-ben'ny fitsarana ary aritra 5 andro. Zava-dehibe ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera ny fitsarana ka tanjona ny anamora ireo paikadiny lalàna izay matetika sarotra amin'ny olom-pirenena ny mahazo azy. Narcisse Karazafy, mbola afa-tsara. Anisan'ireo olana nodiniana manokana ao anatin'ny fokonandohan'ny fitsarana ny ady tany, ny fitantanana sy ny fanombanana ny porofo eo anivon'ny fitsarana ary ny tsy fandriam-pahalemana izay heverina ho isan'ireo sakana lehibe sedra ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara. Isan'ny antony lehibe mampiteraka disadisa eny anivon'ny fiarahamonina ny raharaha momba ny tany raha ny fanazavany ministra ny fitsarana. Nambarany afa ilaina ny fiara-miasan'ny ministera voakasika sy ny mpanao lalàna mba hametrahana rafitra ara-dalàna matanjaka kokoa ahafahana mamaha izany olan'izany. Ary anisany zavatra miova dia ny fanaovana fieritreretana ny ataontsika hoe fanasasiana ny olona mangalatra tany. Tsara fantatry ny olona fa ny mpangalatra tany hatramin'izay dia tsy misy azy apetraky ny lalàna fa ny fanaovana osoka amin'ny fanaovana taratasy tany ny sasiana lalàna. Izany efa tsy avy satria indraindray mila tsy manao osoka izy tonga dia fotsiny hoe ty tany olona dia tonga dia hidirana. Misy tany olona misy tany mpanjakana, misy olona misy olona eo marina tika dia tonga dia fotsiny zao hoe fotsiny tamin'ny dia izany rehetrarehetra izany eloka eo anatrehany fiarahamonina fa nefa mbola tsy misy eloka eo anatrehany fitsarana eo apetraka izay lalàna izay. Mikasika ny porofo eny amin'ny fitsarana kosa dia nanamafy ny ministra fa singa fototra amin'ny fanapahan-kevitra ara-pitsarana izy ireny. Mbola maro anefa ny fahasarotana eo amin'ny fanangonana, ny fitantanana ary ny fanombanana ireo porofo ka miteraka fahatarana ny vizotry ny raharaham-pitsarana izany. Ny ao anatin'ny asisa fitsarana dia ny fipetrakapobeany momba ny tsy fisiany tobosiala amin'ny olona rehetrarehetra. Ny anivon'ny fitsarana tanjona ny ahafahana manalefaka ny lalàna sy ny paikadiny lalàna mba ho azon'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ho ny fanazavana nomeny filohan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Heverina angamba fa fotoana tsy misy ohatr'izao hoe hanararotana zany na amin'ny lafin'ny lalàna na amin'ny lafin'ny paikadiny lalàna aloha hoe procédure applicable zany satria ireny zavatra ireny betsaka no tsy fantatry ny vahoaka sy ny olona manana raha amin'ny fitsarana dia fotoana no ikonany hoe inona ny zavatra mavesatra, betsaka zavatra mavesatra anaty procédure anaty paikady tsy takatra ny sain'ny olona manana raha eny amin'ny fitsarana dia ireny zany no ikonandoha hoe ahoana no ahafahana manalefaka n'izay lalàna sy paikadiny lalàna izay mba ho tena accessible na hoe ho azon'ny vahoaka manandrara sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo eo amin'ny sehatry ny asa pitsarana. Ny ho an'ny syndika manokana indray moa zany dia io moa amin'ny syndika dia izay le hoe miezaka mandrakariva miady ho an'ny tombotsoan'ny tenako moa président sendray moa zany ho an'ny tombotsoan'ny tsara. Nitondran'ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara teny ihany koa ny tokony hanohizana ny fanadinana ambava ireo mpianatra ny faninana hiditra ao amin'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara na ny ENMG tsy tokony ho fahadisoana nataon'ny olona 3 sy 4 ho izy no hanaovana sorona ireo mpianatra anjato ny mahery. Ny amafisiko dia izao hoe aleo andeha le fanadinana ambava izay ihany no amafisina satria na amin'ireo ankizy namana izay nanala ireo efa misy tratran'le métidage sisa izany hoe ao anatin'izao fiaino tokony hisitraka ilay fanadinana ambava. Ao koa nefa ny tsy afaka mety miteny le hoe tokony averina le concours iverina kosa angamba fa tsy noho ny fahotana nataona olona 3 aman'efatra 5 aman'enina no lasa anaovana sorona ireo amanjatony izay afaka fanadinana tsoratra dia manamafy hoe mitako moa zany ombako manana ny fitakiny ireo afaka fanadinana tsoratra ireo hoe aleo andeha
ilay fanadinana ambava tanjony ity fiaonamben'ny fitsaran'ity ny amola volana vahaolana azo tanterahana sy ny fanavaozana ahafana manangana fitsarana mahomby kokoa maleo teny ary atokisany vahoaka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary aritra 5 andro ny fokoanandoha ny fianakaviambe ny fitsarana sehatra iray natao hamaritana ireo fanavaozana tiana apetraka sy ny lahara-pahamehana anatsarana ny fahombiazan'ny rafi-pitsarana sy hamerenana ny fitokisan'ny olo-pirenena ny fitsarana malagasy. Vaovao avy eo anivon'ny seni aritra efabolana ny asa fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana tsy ampiasaina intsony ny risitra teo aloha raha nambara ny filohan'ny seni androany. Izy fitseriana indromiatona ny lisam-pifidianana vaovao mba ho lisitra feno sy madio. Nanatanteraka fivoriana voalohany niarana tamin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana eto Antananarivo ny voamieram-pirenena maloetena amin'ny sanany fifidianana na ny seni tao anatin'ilay sehatra ifampidiniana maritra androany. Nanatrika ity fionana voalohany ity ireo solotena ireo antoko politika ireo avy amin'ny firaisamonim-pirenena, ireo tompon'andraikitry ny Vakijery, ireo andrim-panjakana ary ireo tompon'andraikitry anivon'ny ministera voakasiky ny fitantanana ny fifidianana fanadihadiana nataony Germaine Mejanary sy Mathieu Prince. Anomboka ny 7 ny volana Jolay izao ny dingana voalohany amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany manerana any Madagasikara araka ny tetikandro navoaka ny seni. Ikatona amin'ny fomba ofisialy io lisitra vaovao io ny 5/7/2023 na ny arretage définitif izany. Tsy maintsy andalo fitsiriana indromiantaona ny lisitra izay navaozana. Aseho ampahibe maso ny valin'ireo fitsiriana ireo raha ny fanazavana. Ny sehatra ifampidiniana toy izao no azahoan'ireo mpisehatra rehetra mifanazava, mifampiresaka, mifampidinika amin'ny itondrana ny asa ka anton'izao fionana izao raha ny fanazavana. Mavo avy eo misy ity rose ty. Dia zay zao olona anankiray zay. Autocopiant io zay soratanao ato ambony ato no tonga dia hita amin'izy roa. Dia ny ray mijanona amintsika, tsika le mpifidy. Ny ray makany amin'ny fokotany, mijanona amin'ny fokotany. Ny ray makaty amin'ny seni any amin'ny CED. Seni au niveau district. Zay zany izy ty. Ka ny fomba voalohany zany dia mijanona any amin'ny fokotany ty dia afaka manantona any amin'ny fokotany isika rehetra isoratra anarana. Zay zany. Efa ny faro efa mahazatra zay hatramin'izay fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana any amin'ny pro-pokotany. Faro dia ny hoe fanoratana mpifidy mitety tokatrano io faro io, fanisana mifidy mitety tokatrano, visite de ménage. Zany hoe ireo mpikambana amin'ny CLR ireo dia hiezaka hitety trano hitondra an'ity fisy ity. Dia ao an-tokatrano izy dia ny olona ao an-tokatrano no manome ny karapanondro dia mandika ilay mpanisa mpifidy. Dia misy soniteny eo dia misony iray amin'io ho atsika hoe tena io tokoa no mombana. Fomba 5 no ahafana misoratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisitra. Eo ny fisoratana anarana mandritra ny fitsidiana isan-tokatrano, ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokotany, ny fisoratana anarana eny ambohim-piaonana, izany hoe eny amin'ireo toerana voafaritra manokana sy be mpivezivezy. Ireo CLR ireo dia andeha hitety toeram-piasana, andeha eny amin'ny stationnement, andeha eny amin'ny tsena, andeha hoe ambohim-piaonana. Zay ahitana olona maro dia anantony eny izy miaraka amin'ny takelaka fanisana mpifidy. Dia ozy nareo dia ahoana ary zany raha za mipetraka any Antsirabe sendra mba mietsena eny Anosibe dia eny tratran'ireo olona ireo dia mba misoratra anarana eo dia ahoana zany. Zay ny dikan'ile hoe miampy fankatoavana. Zany hoe raha sendra mba mandalo eto amin'ny seni ianao avy any Mitsinjo ohatra dia misy fanoratana anarana eto satria ambohim-piaonana be olona ato dia misoratra anarana eo ianao satria mety tsy tratran'ilay mpitety trano ianao tonga any na mety tsy havita andiany amin'ny lehibe ny fokotany dia mahita an'ilay mpisoratra anarana ianao dia ozy ianao za koraka mba hisoratra eto dia zao soratanao ao le hoe any amin'ny fokotany any Mitsinjo ianao soratanao le adresy dia zao tsy hoe akory rehefa teto anao ny soratra anarana ianao nefa mipetraka any Mitsinjo dia tonga dia ampidirina ao anatiny. Tsy zay satria sao dia tsy maro io zavatra lazainao io dia araka ny lazaiko terim-piandohana tsy maintsy manara-dalantsika satria ny lalàna dia milaza fa ny CLR ihany no manapa-kevitra farany amin'ny validation zay ho soratana anaty lista. Dia reny rehetrareny zany angonon'ny seni dia averina any amin'ny toerana zay nisy azy tsirairay avy.
misy olona eny Antsirabe any, misy lehibe ny Fokotany any, ho averina any amin'ireo liste azo teny ambom-pionana, ho anontaniana azy ireo hoe monsieur le président Fokotany, monsieur le président Selereux, ity misy olona nilaza fa mipetraka aty aminareo aty, dia nisoratra anarana taminay teny Anosy Be ty, vérifie hoe olona ao aminareo tokoa ve io, ka rehefa validenareo izy dia averina amin'izay ho soratana anarana ao anatin'ny mpifidy. Isy ihany koa ny fangatahana fisoratana anarana anabaka, ny fisoratana anarana amin'ny alalan'ny fanaovana karapanondro voalohany raha ny fanazavana. Fangatahana fisoratana anarana zany hoe ohatran'le teny Anosy Be ihany, sendra mandalo anao dia mahita olona dia hoe za koa mba hisoratra fa za mipetraka any Antsirabe dia mbola alefa any, zay koa io. Zany hoe eo ambony fandrina io ihany anao dia efa mandray ny telefônina anao, satria hisy application ao anatin'ny telefônina, application mobile, ary hisy any anatin'ny site. Dia zay tianao ampiasaina zany. Eo ambony fandrina io ihany dia manao ny anarana ampirina anarana zao. Fa tsy maintsy ho alefa any amin'ny toerana misy anao io ho amarinina. Hoe tena poninao tokoa ve enao io? Enao nilaza hoe ponina any Antsirabe voalohany zao anatiny ao. Tsy maintsy amarinina. Angoniny reny dia alefa, efa misy lamina voamana amin'izany ato. Alefa any amin'ilay Fokotany zay lazainao fa misy anao tamin'ny famelona. Dia mianona manao vérification, ponina ty tokoa ty, mbola velona tokoa ty olo ty, dia manao validation izay marina zany, ianona tsy ananiny io. Na andraso koa verifieko amin'io ohatra. Zay zany le faefatra. Ary ny fahadimy farany dia le fanoratana anarana ho an'ireo vao mahazo CIN na primata. Zany hoe isy ny fiarah-miasantsika ministera ny atitany. Ka izay rehetra maka karapanondro ao amin'ny délégué mpanjakana, izay rehetra maka karapanondro voafeny 20 taona dia tonga dia adika avy hatrany ao anatin'ny listim-pifidianana. Zany hoe délégué mpanjakana zany isy registre eo amin'io. Dia mameno an'ilay karapanondrony olona izy, manao sonian'ilay karapanondrony olona ny lefitry ny lehibe distrika na lehibe distrika, sy tsara tonga dia adikany ato izy zany. Satria eo ilay karapanondro vitany eo, misy dossier maromaro eo amin'io dia tonga dia adika ato anatin'ny listim-pifidianana. Izay zany dia jereo izy rehetra hoe fa misy an'ilay hoe fankatoavana avokoa, tsy maintsy misy validation n'ilay cellule. Efa tafapetraka any amin'ireo faritany, faritra ary distrika sasany ity sehatra ifampidinihana maritra ity, izay tarihin'ireo mpikambana eo anivon'ny bromaritry ny sinisy ny ratsamangaika mba ahafahana mifanakalo hevitra sy mifampizara vaovao amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana eny antoerany. Ankoatra izay, anomboka ny fafitony volana Jolay 2024 kosa ny fiofanana ho an'ireo mpisehatra rehetra mandray anjara amin'ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny registry mpifidianana nasionaly ato amin'ny faritra Analamanga. Mijany eo amin'izay vaovao izay betsaka ireo olona tompon'andraikitra no tokony hiarany lalàna raha ny resaka ordonnance nozaraina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ireny nojerena ho ny filohan'ny Voamera Malotena misana ny fifidianana. Nandritra ny sehatra ifampizarana tetsy amin'ny seny io maraina io dia isan'ny fanontaniana nataony antoko-tsiky i Madagasikara ny mahakasika io resaka ordonnance io. Rindrantsariny Mathieu Princy. Ankoatra ny resaka doublon dia isan'ny olana nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo ny resaka ordonnance. Lisitra efa nikatona no naverina nosokafana tsy araky ny fepotona voalazany lalana akory ho an'ny listim-pifidianana hoy ny fanamariany solotena ny antoko-tsiky i Madagasikara. Anao ahoana ny amin'ity raha amarina ny listim-pifidianana ofisialy ny seny ny fa 5 ny volana Mei 7 hoy ny fanontaniana. Ankoatra ny vita moa zany le famaranana farany ary étage définitif dia gago zay tamin'ny farany teo mialatsy nefa mbola tsy hainy foana izy mbola nisokafana indray le liste tsy fantako aloha disposition légale milaza an'izay fa tsy tokony hisokatra ntsony io liste iny zany fa tsika moa mbola nanao ordonnance indray ale ordonnance tena za hiteny mihitsy ordonnance falsifié irrégulière ordonnance zany hoe tsy manara-dalàna zany izy afenosika tsy haifitry mandeha fa 30 000 électeurs ake Tananarivo renivohitra nampidirina tao na tena milaza aminao fa tena complice zany ny chef tany tena saplasan anitsy mahatsika ary natsara n'le izy dia iny zany no nanongany zavatra be dehibe ka ozy mahatsonao monsieur le président mbola possible ve mbola isiny zany ordonnance zany indray amin'ity indray mandeha ity zany. Voalazany lalàna tokoa ny ordonnance saingy raha ny zava-nisy farany teo no jerena dia betsaka ny tokony ho iarany lalàna hoy ny filohan'ny seny. Mila ifampiresahana sy hiadian-kevitra ao anatin'ny fikonantom-pirenena ny resaka ordonnance mandritra ny fifidianana hoy ny fanazavana. Le ordonnance dia
za mihitsy rehefa nanao vérification an'le lista tsy ao mianaraka nefa za manana zo tsara zao za mihitsy ny mandeha makany amin'le fitsarana maka ordonnance za ny manao demandy makany amin'ny seni aloha maka fanamarinana fa tsy voasoratra ao anatin'ny lista attestation de non inscription sur la liste électorale azoko zay de mandeha makany amin'ny fitsarana mila résidence maka certificat de résidence amin'ny fokotany aloha milaza fa ao amponinao amin'ny fokotany io azoko zany rehetrehety zany make manao demandy amin'izay aho amin'ny filohan'ny fitsarana hoe za tompokoa de poninao amin'ny fokotany io tiany résidence nefa de tsy voasoratra anatin'ny lista tiany attestation de non inscription noho zany magnataka aminao raha natofilo amoka didi aneriny seni anoratra ao satria felo ny fepetra enao no mandeha makany saiko misy fitsara maromaro moa zany enao no mandeha makany fa inona zavatra nitranga teo lista ohatra zany no entin'ilay lehibe ny fokotany izy rery tsy misy certificat de résidence tsy misy mimina tsisy miny lista de mahagaga faromaravava raha matopo tsara de io nareo saiko le namanareo nanaona satria tsara koa nanao sonian'le izy io to maro ny olona mety higada raha ohatra ka nareo tsy toiza ordonnance manodidina ny 500 sy enal no navoaka ny fitsarana nandritra ny fifidianana be ny tanàna faranteo raha ny fanazavana avy tamin'ny teknisianina misana ny informatika eo anivon'ny genie izay ny kirakiran'ny lisym-pifidianana tamin'ny genie teo aloha vaovao ny sosialy kosa indray zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpitandro ny filamenana manoloana ny tranga tsy fandriampahalemana izay nanjaka toato ny farany herinandro teo olona roa ary androany olona iray no voasambotra akairay ny ara-ny fitsaram-bahoaka izay samy voaroroy no nangalajaza avokoa tovolankely tsy hita nanomboka ny 4 jona lasa teo kosa no hita fatomaly teny Tongarivo Tanjombato Narcisse Karazafy mbola hava-tsara. Hita ho maly ny vatana mangatsiaka ny fetra zaza 5 taona tsy hita popoka nanomboka ny 4 jona 4 lasa teo efa simba ndrazana tamin'ny fotoana nahitana azy ary nambarany dadatoany afanovonoana tamin'ny toeran-kafy izy vao natsipy tanaty rano teny Tongarivo Tanjombato notsondromina zava-maranitra teo ambany sokany nandritra ny andro maro dia niarantady azy ny fianakaviany sy ny havana ary ireo olom-pantatra saingy izao vatana mangatsiaka izao no vokatry ny fikarohana efa nametraka eny ampitandro filaminana ny fianakaviana mba hanokafana ny fanadiadiana sy hamantarana ny antony nahafaty azy ary ireo tompona andraikitra raha misy zany raha ny fanazavana. Misy an'izao vona mahazo ny fianakaviana zao ty zazy ty dia nanomboka tamin'ny 26 fetim-pirenena iny efa nanomboka tsika ary efa nanaovana famplazana eny efa nandeha tamin'ny aina aman-jery misy ary dia nanaovana ihany koa ny fikarohana isan-karazany dia izy androany io vao hita zany izy tio atao anaty rano andrefa ny lycée manara-penitra eto Tongarivo ary dia efa simba tanteraka ny laza rehefa nare moa zay dia tsy maintsy nampilaza ny tompona andraikitra miantso ny polisy ny Tanjombato dia rehefa tonga ny polisy tera dia hita fa naratra tsy maty an-drano fa tsy namono rehefa vita ny asan'ireo mpandrafirana dia nasainy tsy maintsy niatson'le naseana zany no izy nanatao tonga teo moa nosy dia nanao fanadiadiana rehetra vita ny fanadiadiana zareo dia fa lasa izy ankoatra ny tranga fahatrarana olona voalaza ho mpangalajaza ny farany herinandro teo teny Ilany Vato dia vehivavy iray indray no nosamborin'ny fokon'olona teny Akatotsi Tsimbazaza ny atoandro teo rehefa nambara ho niditra ankeriny tao an-tranon'olona ary saika angalajaza tezitra ny fokon'olona ka saika hanao fitsaram-bahoaka tamin'ilay vehivavy nambaran'ireo fokon'olona tetỳ an-toerana fa lasa nanao fihetsika tony verisaina izy rehefa voasambotra tonga aingana teny an-toerana nefa ny polisy-pirenena ka nandray an-tanana ity ramatoa voaroroa ity sy nitondra azy anaovana fanadiadiana.
isan'ny tatitra nomeny mpitandro filaminana kosa ny fiverenany tovavy iray 40 taona monina eny ampefloambodirano rehefa nandositra tao an-tokantranony tsy hita nanomboka ny sabotsy lasa teo ity tovavy ary rehefa niparitaka tamin'ny tambazotra an-tserasera ny fikarohana azy dia niverina tao an-tranony izy omaly tamin'ny 9 ora sasany ariva nentiny eny amin'ny polisy ilay tovavy anaovana fanadiadiana amantarana ny zava-misy marina atreto mbola mikorotana tanteraka ny fiarahamonina manoloana ny trangana zaza sy tanora very akana mafisana ny antso ny tokony andaminana izany faran'izay aingana ho iatran'ireo olom-pirenena. Mijany eo amin'izay vaovao izay amafisina ny fiara-miasan'ireo ministera rehetra ampiasaina ny fahefam-panjakana roraisina ny fepetra iarovana ny ainy vahoaka sy amerenana ny filaminana manerana ny Madagasikara manoloana ireo tranga tsy fandriampahalemana ny seolany tatoato ny ova endrika ny fanakorontanana ataon'ireo fahavalo-pirenena ho ny fanazavana nandritra ny valandresaka ny arahany ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny ministry ny filaminam-bahoaka ny ministry ny mponina sy ny firaisangina ny ministry ny mandraikitra ny zandalmerie-pirenena sy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana omaly voaresaka nandritra izany avokoa ireo raharaha mafana toy ny fanafena mitapiadiana ny fahaverezan-jaza ary ny erisetra atao amin'ireo olona manana toetena varira fanadiadiana. Misy elany ny endrika tsy fandriampahalemana eto Madagasikara tao anatin'ny volana maro izay. Anisy ireo ny fiara tamin'ny fandatsanana mpitari-tanindrazana. Anisy ireo ny sarika ny sain'ny mpanara-baovao ary fantohany maro ankehitriny ny trangana alajaza. Raha ny tarimarika, tafakatra 9 ireo tranga fahaverezan-jaza teto Analamanga raha ny tatitra. Mandeha ny fanadiadiana makasika izany ary tsy maintsy roso amin'ny fandraisana fepetra ny tompona ndraikitra ho ny fanamafisana. Namplaza fa hita dia ary nataony fanadiadiana manarak'izay dia 3 sy niverina namplaza 7 makasika ny tranga izay vao hitantsika omaly teo nilany vato omaly dia fahavotazona tao anymaso ny olona voakasika zany ary mpanadiadiana itsika. Efa nisy ny fampitombona ireo mpitandro filaminana izay manerana ny kanja hitantsika eny toerana zany eny elakelatrano ary miara-miasa amin'ireo fokotany eny anivon'ny fokotany ireo voamera isan-karazany sy tokony andraikitra misarana ny filaminana manerana ny lafitany rehetra. Tranga fito makasika ny olona manana toetena varira ihany koa no voarakitra hatramin'ny fiandohany ity ataona 4 ity ka 4 tamin'ireo namony ainy. Olona elona amin'ny 30 no efa voaroroy tamin'ireo raharaha ireo ary misy efa nahiditra-ponja raha ny vaovao. Efa misy fepetra ihany koa raisina iarahana amin'ny ministera ny population ary fitondram-panjakana sy maray azy ho an'izy ireo ray aman-dreny afaka mampiantrano na manomeny zanany izay varira ho apetraka aty amin'ny centre dia entina hiarovana azy ireo sy hitezana azy ireo ihany koa mandritra ny fiainana. Angatahana fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny ihany koa izy ireo mba hamoramora ny fanaraha-maso azy ireo sy ny fiarovana azy ireo. Tao Tomasina fanafiana 4 no voarakitra ny sabotsy lasa teo fotsiny ary ny fanadiadiana nataony mpitandro ny filaminana no namantarana fa basira ihany no ampiasain'ireo jiolahy tamin'ireo tranga ireo. Misy tovavy ka efa nampidiry ny fampanoavana amponja izy ireo. Ny efatra kosa dia anatin'ny fanadiadiana tanteraka ny mpanao fampitorana amintsika miteny izao. Hoentitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampandriana fahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Laram-pamena ny fiarovana ny vahoaka indrindra ny ankizy sy ny marefo ny fanamafisana. Eo ihany koa ny famptorana sy fanadiadiana ireo raharaha rehetra mifandraika amin'ireo tranga ireo. Ampitombony araka izany mpitandro ny filaminana miasa eny an-kianja ary tsy andeferana ireo tompon'antoka. Miantso ny fiara-miantany rehetra ny tompony andraikitra ahafana misoroka sy mamongotra ny asa ratsy mba ho mailo sy tsy salasala ampandre avy hatrany ihany koa ny mpitandro ny filaminana raha misy tranga mampiahiahy. Zavatra misy ankehitriny dia lasa tsy faneverenana fotsiny fa any amin'ny ain'ny olom-pirenena mihitsy no kitikitihan'ireo ataontsika hoe fahavalo-pirenena ka tsy petra fotsiny ny fitondram-panjakana manoloan'izay fa dia ampiasa ny fahefam-panjakana rehetrarehetra mba ahafahana misoroka sy manasazy ireny tranga mety miteraka korotana ireny. Ankoatra izay, fantatra fa efa mandeha ny famotorana makasika ny raharaha drone nanaraka ny fiaran'ny filohan'ny fanavaozana teny Alarobia ho ny fanazavana ary misy olona iaiahina tamin'ny raharaha iny. Nisy ireny zavatra fampianisa teo ireny makasika ireny hoe drone izay voatsela ireny
ao anaty tokoa zay zao ary efa misy ny olona atao famatorana mahakasika an'izay fa araka ny fananateleny teo moa mahafamatorana azy dia mbola ao anatiny tsy anamatelo tanteraka fa misy ny olona ahina ary misy any koa ny toerana ary ny fitiavana moa tsy mijanona amin'ny fitiavana azy fa tsy maintsy manaidraikitra hatrany zay lililila ny fiainam-panasarany efa napetraka ihany koa ny rafitra traitement en temps réel ahafahan'ny fampanoavana sy ny mpanao fanadiadiana miara-miasa akaiky mba nafainganana ny fikarakarana ireo raragoavana hoentitra ny fepetra raisiny hoy ny fanamafisana rehefa misy ihany kosa nefa ny ao arin'izay ny fampitana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana dia manome toromarika ihany koa ny ministera ny fitsarana ny andraisana fanapahan-kevitra entitra ho an'ireo olona moa zay voakasika izany ary efa misy ary hoamafisina moa zany ny fitanana vonjomaika n'ireo olona zay voakasika ireo raharaha zay maharary ny vahoaka malagasy dia ho afanganana ireo paikady rehetra mba ahafahantsika mitsara sy mahazo valim-pitsarana ao anatin'ny fotoana zay heverina hoe tokony ho izy ahitantsika ny marina ao anatin'izany tranga izany amafisina araka izany fiara-miasan'ireo ministera rehetra ampiasaina ny fahefam-panjakana ro raisina ny fepetra iarovana ny hainy vahoaka sy amerenana ny filaminana ny manerana ny madagasikara ny votra ireo nandritra ny valandresaka ny arahan'ny ministry ny atitany sy tsinjara-pahefana ny ministry ny filaminam-bahoaka ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina ny ministry amandraikitra ny zandarmerie-pirenena ary ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana omaly famiditra antsehatra mandray andraikitra ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fitazonana ankeriny vehivavy iray tao Antsiranana nanomboka ny 20 jona lasa teo taorian'ny fitorohana sy antso nataony tamin'ny alalan'ny tambazotra voasambotra ny lehilahy iray nambaran'ilay tovavy fa nitondra azy tamin'ny fiara sy nanafina azy mbola mitohy kosa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity manoloana ny filazana fa misy olon-kafa voatazona tao amin'ilay toerana MBS Diego tovavy iray no nisy nakankery ny farany herinandro teo tao Antsiranana notsinjorona zavatra ny tenany ka tsy natsiaro teny araka ny fanazavany dia ny fifohana rongony tsigara no nafany namojiny ainy ankoatra io misy tovavy hafa voatazony araka taminy ary naneho ny aiainy momba ny nanjoa azy ireo niditra antsehatra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana taorian'ny fijoroana vaolombelona io no azavain'izy ireo fa tsy raha kidinapinina no nitranga tao an-toerana fa fitazonana ankeriny ny kidinapina dia matetika misy fitakiana volana takalo izay tsy nisy tamin'ity tranga na voakasika ity vehivavy nanao fijoroana vaolombelona ny paritaka tamin'ny tamazotra antserasera ity nandray fepetra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fanaovana fikarohana sy fanadiadiana vokany voasambotra ny alin'iny ny olona iray voaroroy amin'ny raharaha fitazonana ankeriny ity maliana dia ilay rangahy zay lazay fa nitondra azy tamin'ny fiara ary nitazona azy tao an-trano no voasambotra nay mpitandro filaminana ary ao anatin'ny fanadihadiana raha ny filazana ihany mbola misy naman'ilay tovolahy mbola karohina misy vehivavy roa hafa ihany koa hitan'ilay tovavy tao amin'ny trano izay nitondrana azy miantso fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny fianakaviana akaiky na koa olon-tsotra mba hizara vaovao ny mpitandro ny filaminana na dia zany anefany araka ny voalazany tamin'ny fanazavany dia mbola misy olo-lafa misy namana io rangahy io ary mbola misy vehivavy anankiroa hafa niaraka voatazona tao ka mangataka fiara-miasa amintsika vahoaka mpiarabelona zay manam-baovao mba nome vaovao anay mba ahafahantsika misambotra ny olon-dratsy ary ahafahantsika mamerina ny filaminana sy fandriampahalemana eto an-tanàna ny Antsirana efa hita ny ankamaroany ary tafaverina salama ny fianakaviana ireo olona tsy hita nanaovana momba mitady ny paritaka atao amin'ny tambazotra antserasera tao Antsirana naraka ny fanazavana tsy maintsy hiatra kosa ny lalàna hoy ny lehibe ny fampanoavana fitsarana mbaratonga voalohany tao Antsirana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany niaraka tamin'ny OMC pejy ny fampianarana kosa indray nanomboka androany aritra efatrandro ny fanadina mpanjakana BEPC sy ny BEP ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 nilamina tamin'ny ankabeny fizotry ny fanadinana ary hatreto tsy nisy ny fiparitany ny lazadiny ny taranja malagasy no nanomboana ny fanadinana na ho an'ny iskazy ankapobeny zany na ho an'ny taranja teknika nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola havatsara
Nylamina tamin'ny ankapobeny ny fizotry ny fanadinana BEPC nandritra ity andro voalohany ity mahatratra 5,7 hetsy ireo kandida voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana BEPC 4 manerana ny nosy mizara ho 7,7 hetsy ireo nisafidiny option A raha toka 5,3 hetsy ny option B misandrahaka amina ivitoeram-panadinana miisa 1,10 ao anatin'ny Cisco 5,10 ireo mpiadina 10 taona ny zandriny indrindra ary 3 taona kosa no zokony indrindra ny taranja malagasy no nataony maraina teo raha toka SVT kosa ny ariva tsy nianatra lesona be intsony mba tsy ho very izay efa nianarana ho ny fanazavana ireo mpiadina BEPC malagasy dia ohatrany atonotony le izy tsy satra fa atonotony fotsiny tsy miezakako miezaka mila miezaka fonako tsy mody efa misakafo aty mitondra vola le izy aloha efa natao mora tsy miezikezika be aloha fa sao dia very le ao an-tsaina jery kahier fotsiny sisa fa tsy dia mianatra be ao manakorotan-tsaina mianatra ny taranja malagasy no nataony maraina raha taranja tekno kosa no nataony ariva ho an'ireo mpiadina BEP sarotra kokoa ny taranja essai mesure raha ny fanazavana tsy nahanaraka akory manokana na ny manana ny fanadinana ity mpiadina ray fanezaka nianatra lesona sy nianatra izay nianarana tany ampianarana raha ny fanazavana ny emploi du temps BEP zao tsy hita maraina no miatrika malagasy dia mba azo andreranana ihany aloha le izy amin'ny ankapobeny ny emploi du temps androany ariva sao zay miatrika manao tekno indray dia zay aloha tamin'izay nanomanana ty BEP ty tena tsy nanao kory fa niezaka nianatra ny tany an-trano dia mety toto ihany eo zany dia tsy maintsy atrehana fa mila manao révision tsara fotsiny any an-trano plus sao zay manao matematika sy théorie ny maraina dia ny ariva ny théorie ho an'ny teknika zao matière somary manahirankirana anay ny atao ny essai mesure satria ny essai mesure mbola mitadidy lesona sy formule dia ohatr'izay ihany koa ny théorie mitadidy formule natao première année sy deuxième année zay zao manahirankirana anay tanjoko anao le teknika za mba te voatra ho any Allemagne zay aloha ny tanjona voalohany indrindra dia faharoa manarakarak'izay mba te ahita lafo kokoa mihoatra amin'ny général zany hoe mba ohatrany ahoana vehivavy manana toetsaina teknisiana zany eo amin'ny lafo teknika safidy manokana ny anao teknika satria tanjona ny ho teknisiana vehivavy maharitra 3 andro ny fanadinana ho an'ireo misafidy ny électroteknika sarotra kokoa ny taranja matematika raha ny fanazavana le izy électroteknika le fiomanana aloha TE ihany fa tamin'le izy hoe deuxième année ny vao deuxième année manko ny BEP dia zay lasa nanendrika bitsoloha zany tamin'le izy satria lasa nianatra deuxième année koa zay sady nianatra troisième année koa zany ao arenany ity dia zany etrehitra tamin'le izy aloha hoe deuxième année dia anao BEP fa nouvelle fanjakana le izy hoe lasa troisième année manao an'le izy za te an'le miresaka momba électricité tena tiako hoe way satria mahita le any aminay any le manombotra jiro sy ny karazany io dia tiako le izy tiako mijery an'le izy dia mba te an'le izy mihitsiny sarotra aminazy zao dia matematika somary faible kely zarabiita mihitsy zao zay teo fa matematika any insuffisant tsy nahazo voatazona ho tsy ambaratelo ny lazaadina ho an'ity fanadina mpanjakana ity tonga nanokatra ireo lazaadina teny amin'ny lycée moderne Peflo na ny LMA izay fitoerana mandray kandida betsaka indrindra amin'ity taona ity ny ministry ny fanabeazam-pirenena hatreto tsy nisy ny fiparitahan'ny lazaadina saingy miantso ireo mpiadina ny tena dia mba tsy ho voasariky ny fiparitahan' ireny lazaadina ireny eny anivo ny tambazotra nisy fitombony tokoa ny mpanala fanadinana tamin'ity taona ity satria niakatra teo amin'ny 7,7 isanjato ny fiakarana tamin'ity zany moa dia misy le politika ny ministera ny fanabeazam-pirenena le fampisakafoanana mpianatra any an-tsekoly dia izay ny tena nahitana ny fiakarany tamin'ity taona ity voka-panadinana indray dia miankina amin'ny faritra tsirairay avy fa tokony hoe samy manana ny azy moa zany ny faritra tsirairay avy
arakaraka ny fitsarana. Ny toromarika manokana ho an'ny mpanala fanadinana aloha ny voalohany indrindra dia ny fanaovana famerenana isan'andro mba tsy ho azo pakapanahy ihany koa zany amin'ny fakantahaka na ny sopapa hita eny amin'ny tambazotra rehetrarehetra eny fa misy mantsy ny olona manakorotana sy manakotaba amin'ny alalan'ny hoe misy ny fuitina sujet fa hatreto tompoko dia tsy misy izay fuitina sujet zay. Raha ny antontanisa azo miisa 496 ny mpiadina BEP eto Madagasikara amin'izao fanadinan'izao, io antontanisa io izay nahitana fiakarana 420 isanjato raha ny fanazavana. Ary io BEP io zany rehefa afaka amin'io ny mpianatra dia afaka tonga dia miasa izy avy-hatrany amin'ny sehatry ny asa ary lasa maro dia mitady amin'ny olona manana ny BEP. Fa ny baka kosa zany dia mahasamihafa azy raha tena hoe fianarana amin'ny université ny mpianatra dia manala baka teknika izy na baka enseignement général. Dia zany hoe ny mpianatra hoe zany raha afaka BEP dia afaka tonga dia misehatra any amin'ny miasa dia misehatra ny asa izy nefa koa izy mbola afaka manala baka ihany koa zany izy amin'ny atoram-bafy. 526 ireo mpiadina tao amin'ny foibe mpanadinana Jijira Bearvelo no mafisina ny fanarahana ny fitsipika ao amin'ny efitrano fanadinana. Mpiadina 10 zaza tsy ampy-taona ao ambany fanaraha-maso ny tompon'andraikitra ny fonja no niatrika ny fanadinana BEPC teto. Manodidina ny 10 eo kosa ireo zaza hafakely na autista hiatrika ny fanadinana BEPC amin'ny ity taona ity. Fiara be bus photon misa 420 ampiasaina amin'ny Maimaimpoana hitatitra ireo mpianatra mandritra ny 4 andro anatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC sy BEP raha ny fampahafantarana nataon'ny komina Antananarivo renivohitra ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Natao izany ho fanampiana sy fanamaivana n'ireo ray aman-dreny fa indrindra hiantonana ny filaminan-tsaina ho an'ireo mpanala fanadinana. Efa misy ny fandaminana manokana amin'ny fanatanterana izany. Fanazavana eo amin'ny sary ny tahiriny. Misy araka amin'ny 20 ireo aksa iangaina sy andalovan'ireo fiarabe izay miazo ireo fitoeram-panadinana sokazy akabeny misa 20. Tsy hodiso anjara ihany koa ireo anala BEP amin'ny sehatra teknika izay manana foibe mpanadinana misa 10. Ireo zotra efa mahazatra ihany no ampiasaina tsy misy fanovana lalana vaovao. Sina izay abus manokana izay mba ahafahana manalefaka ny fasarana ny raha aman-dreny aloha voalohany indrindra. Faharoa koa dia mba hisy fitanina-tsaina eo amin'ireo mpanala fanadinana satria fatatsika fa misy ny fanadinana tahaka izao dia misy teriteri-tsaina amin'ny fahatarana dia izay koa zany miantoka masina izay abus izay araka ny voalaza teo izay manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 10 maraina. Eo ihany koa zany ny antony natao izay dia fatatsika fa be ny ampiday azy eto Antananarivo sy manodidina izay vohatra Madagasikara dia rehefa misy ny ampiday dia misy ny fahatarana ny bus koa mety tsy maharaka dia antony nosay koa zany. Hiatrana amin'ny 10 ora hatramin'ny 1 ora sy 10 minitra ireo fiarabe manomboka amin'ny 10 ora ariva kosa ny fitaterana amin'ireo point iangana. Na eo aza nefa izany misy fepetra noraisina andrindrana ny asa tanterahina. Tsy maintsy mitondra convocation ny mpianatra. Voafetra iray ny mpanaraka izay samy taterina Maimaimpoana avokoa. Efa misy marika famantarana ireo bus amin'izany. Ny voalohany dia tsy maintsy manana taratasy fiantsona ny mpiadina izany hoe ny convocation mba ahafahana miditra ao anatin'ireo bus ireo. Manaraka izany ihany koa dia afaka arahana olon-dehibe anankiray ny mpianatra anankiray mpanala fanadinana. Manaraka izany tsara ny mampafantatra sy manome toko amin'ny mponina Antananarivo fa izy tompon'andraikitra ao anatin'ny bus tsirairay avy. Ny amantarana zany fa bus mitatitra mpianatra ireo bus ireo dia misoratra hoe examen ny fiara. Manaraka izay dia araka ny efa voalaza teo dia Maimaimpoana zany io fitaterana io ho an'ny mpianatra sy ny mpanaraka an-jareo zany.
misokatra mamaimpona avokoa ireo zaridaina misy eto Antananarivo mandritra ny fanatanterana ny fanadina-mpanjakana BEPC raha nitoromarika ny filohan'ny délégation manokana ny Antananarivo afaka ampiasain'ireo mpiadana mamaimpona izany. Fa dia misokatra mamaimpona daholo ireo zaridaina misy eto anivon'ny tanàna Antananarivo. Tena mba ahafahanareo misakafo, ahafahanareo raha misy ny famerenana lesona eny anivon'ireny zaridaina ireny. Fatatsika fa mangatsika koa ny andro dia mba fanapitsika ireny zanaka. Ankoatra ireo no mafisina ny fandriampahalemana manodidina sy anatin'ireo fitoeram-panadinana. Nisy polisy pirenena no misana ny vantana ny andrenivohitra sy izay misy ny komisaria, ny zandarimeri kosa ho an'ireo foibe-panadinana eny anivon'ny komina distrika rehetra. Tsy misy foibe tsy misy fiarovana araka izany. Foana mandritra izany ihany koa ny tabataba sy ny korotana mety anyelingelina ny fifantohan'ireo mpiadina. Esorina ireo fiaramboly miendrika filokana akaikin'ny sekoly ary manampy amin'ny ivona tampoka na tsy fahasalamana ireo mpitandro ny filaminana ahetsika mandritra ny efatrandro. Fiatrena ny fanadina-mpanjakana izay voarara ny fivarotana na fanaovana tsena anoloana ireo atoerana fanaovana fanadinana araka ny fanapanana voakany eo anivon'ny fitantanana ny tsena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fampitandremana no natao androany saingy roso avy hatrany amin'ny fandraisana fepetra eo anivon'ny tsena raha misy minimandika io fepetra io raha ny fanazavana nentin'izy ireo ny ariva teo fanadiadina. Voarara tanteraka ny fivarotana sakafo sy zava-pisotro manoloana ireo ivitoeram-panadinana rehetra ao anatin'ny efatry ny komuna Antananarivo renivohitra mandritra ny fanadinana. Isorana ny mety isiny fanapoizinana ara-tsakafo izay mety isy fiantraikany amin'ireo mpiadina no antony ity fepetra ity raha ny fanazavana. No mafisy ny talentsena fa isy avy hatrany ny fepetra ho raisina amin'ireo olona mini mandika io fandrarana io. Itsankilany miantso ny ray aman-dreny rehetra mba iomana mialoha amin'ny filan'ny zanany manao fanadinana toy ny fitondrana rano sy sakafo maivana sy madio avy any an-trano ny tompona andraikitry ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Iangaviana isika mpivarotra rehetra amin'ny masaka glasy na takafe huître tsy varotra eny anoloan'ny centre d'examen. Fampanenezana no ataonay satria efa naftany izay androany ka iangaviana rapito tsy ho hisy itsony eny amin'ny anoloan'ny centre d'examen rehetra rehetra. Isika ray aman-dreny koa dia iangaviana mba andray andraikitra raha tena mety mba tsika misy natiny sakafon'ny ankizy. Efa sokafana daholo ny zaridaina rehetra tadidin'ny komina tsy andoavam-boly reo tompo afaka mipetrapetrahana naovan'ny ankizy révision indrindrandrindra nareo mpivarotra biscuit na rano ary iangaviantsika ray aman-dreny mba samy mitondra izany fa tsisy azy varotana eny anoloan'ny centre rehetra eton'ny komina Antananarivo renivohitra. Nambaran'ny komina Antananarivo renivohitra fa nitanjona amin'izao fepetra izao dia ny antohana ny fahasalaman'ireo mpiadina sy ny ampandehanana ampilaminana ny fanadinana izay atrehany zaza malagasy amin'ity herinandro ity. Fa nizotritra tamin'mpilaminana ny fanombohana ny fanadina-mpanjakana BEPC eto amin'ny faritra Betsiboka androany. Noraisina ny fepetra nomezana fahafana sy anamorana ny fiatrehan'ny fanadinana ho an'ireo mpiadina manana fahasembanana. Intitra ireo namafisina ihany koa ny fepetra tamin'ny mpiadina sy ireo tompon'andraikitra raha ny fantatra isy ny fiovana amin'ny anafangenana ny famoahana ny valim-panadinana any an-toerana araka izao fanadiadina manaraka izao. Ankoatra ny fanamafisana ireo fepetra andavorariana antsakany sandava ny fanadina-mpanjakana BEPC eto amin'ny faritra Betsiboka noraisina ihany koa ny fepetra hanomezana fahafana sy anamorana ny fanadinana ho an'ireo mpiadina manana fahasembanana. Natao izany hanamafisana ny fitovinjo eo amin'ny setry ny fanabeazana. Raha jerena ny zandry indrindra izay niatrika nytia fanadina-mpanjakana tia dia hita ao amin'ny tsatanana folo taona. Zandry indrindra zany hiatrika an'izay ary ny zokony indrindra indray dia eto amin'ny sisikony Magatanana no misy telo amin'ny 20 taona io mpiadina io zany. Ay no manana tsy fahasalamana ary efa noraisina ny fepetra mahakasika an'izay fijerevana manokana ho an'ny mpiadina izay manana izay fahasalamana izay.
misy sivy ireo fitoeram-panadinana ny sokatra miparitaka anatin'ireo sisko telo mandrafitra ny direny Facebook. Izy ny fiovana amin'ny anafainganana ny famoahana ny valim-panadinana ho ny fanamafisana. Ny centre examen zany atao amin'ny darany Facebook no resana dia sivy. Atao amin'ny sisko-ny mavanana efatra. Sisko-ny kandreo roa, ny tsatanana nyampony zay masidy azy. Vao vita zany ny androany ny preuve anankiray dia mikarapitso efa miatrika ny correction sady izay zany hoe ezana ho afainganana zany ny famoahana ny vokam-panadinana. Raha ny tao amin'ny fitoerana lycée Razafy Mahifamaiva-Tanana manokana entitra ny fipetranapetraka tamin'ireo mpiadana sy ny mpampianatra ampanaramaso araka ny toromarika samihafa atontsana mpilaminana ny fanadinana. Misy toromarika misy zany miainga avy any dia afishena apetaka eny apeta-drindrina isaky ny varavaran'ny efitrano mpanadinana zany. Dia iray voalohany amin'izay dia le fifandraisan'le fifaneraserana fampiresana ao anatin'ny efitra zany rahana ho an'ny mpiadana. Diokanay zao raha nanome toromarika ireo ampanaramaso ireo any amin'ny sala dia efa napetraka koa sy ny mpiadana samy mpiadana ihany fa na isika sy ny mpiadana ihany koa zany voarara tsy mahazo fandray resaka zany ao amin'ireo fampiresaka zany samy mpiadana. Dia ny zanako moa zany napetraka eo varavarana efitra misy an'izay dia napetraka andreo miaraka amin'izay koa sazy mety hiatra dia efa nampahafantarana ny mpianatra dia nampahafantarana ray aman-dreny ihany koa. Dia faharoa dia voarara ihany koa zany ny fitondrana ireo sehatra fifandraisana rehetra zany ny telefona sy izay rehetra mahakasika ny mety hisehony fiparitahana eny amanjery sy nama zany. Dia fahatelo ilay mifampitsikilo any anatin'ny taratasy fanadinana. Ny mpiadana samy mpiadana tsy mahazo mifampitsikilo manara-maso ny namany. Ny zotra tamin'mpilaminana ny fanomboana ny fanadinam-panjakana tao Mahaiva-Tanàna. Nanamarika ny fanadinam-panjakana BEPC tao amin'ny fahatry Facebook ny fiakarany tapavitrihan'ireo mpiadana raha oharina tamin'ny taondasa raha ny fanazavana. Misy 3,740 nisan'ireo mpiadana ao anatin'ny direny Facebook izay mandrafitra ny sisko telo. 12 taona ny zandriny indrindra ary 15 taona kosa ny zokiny indrindra tamin'ireo mpanala fanadinana. Ivezineto Antananarivo isika ato anatin'ny reto vaovao manaraka ireto manjakaka ny kiantrano an-trano sy ny didi-jadona amin'ny fametran'olona hitantana ny fokotany Ambohibahiny commune Ankarobato raha ny fitariana ny mponina. Tsy manaka an'izay mety ho fanovana ny mponina fa mitakosa ny hanomezan-danja azy ireo amin'ny fisafidianana izay olona mendrika hitantana ny fokotany. Raha ny fantatry isan'ireo esorina ny toerany ny lefitry ny fokotany ao an-toerana kanefa tsy mbola naray ny taratasy na naisitra azy na izany na tsy izany avonina anao fifamindram-pitantanana amin'izay andimby azy ny tenany saingy tsy naken'ny mponina ny fialany ka nitarika savovoro tao an-toeran'ny fanadiadiana. Tsy misy fampahafantarana ofisialy tonga teo am-pelantanany fa tamin'ny alalan'ny ranty tanaty tamazotra an-tserasera Facebook no nahafantarany lefitry ny fokotany Ambohibahiny Ankarobato fa isan'ireo miala amin'ny toerany kasoloana olon-kafa ny tenany. Tonga teny amin'ny fokotany izy noho ny fifamindram-pitantanana taorian'io kanefa tsy tanteraka noho ny sakana nataon'ny mponina izay tsy manaiky ny alany amin'ny toerany. Za voninanao passation androany nefa le vahoaka tsy manaiky ny anaovako passation. Iza koa nefa mbola tsy teta toerana dia efa naheno feo fa hoe za hatramin'izao mbola tsy nareo notification na hoe fampandrenesana anao hoe miala tamin'ny toerana fa feon'ny tany anaty Facebook ihany naheno fa hoe miala amin'ny toerana ny tenako. Dia le zao vahoaka tsy manaiky ny anaovako passation zao nefa vonina ny anao passation efa nanomboka tany Zomany ary amin'ny Branvoa fa tsy mivony birao. Androany ireny fotoanako tamin'ny président vaovao tamin'ny président taloha anao passation androany nefa tsy mbola tsy tonga izy fa ny olona indray no bana tsy mahazo manao passation. Dia feom-bahoaka moa feon'Andriamanitra dia zao ny atao. Fantatry ny mponina fa hosolona ny fokotany saingy tsy fantany kosa ny famelona ny lefiny. Tsy azo ekena ho ireo mponina ny fanaovana didi-jadona tsy misy raha teo ny antony tokony misorana azy tsy manohitra izay fanovanapetraka ny mponina ary tsy mankala izay olona mitendrena fa kosa mitaky ny hanomezan-danja ny feon'ny vahoaka ny fotony. Mitaky araka izany izy ireo ny hamerenana ny lefitry ny fokotany sy ny tompony hanoloran'ny mponina an'alina ny tompony andrakitrisana ambaratongana rehefa misy fanoloana.
vahoaka eto no miteny satria Andriamanitra ny vahoaka averena amin'ny toera aloha vice présidentanay dia milaminy ty fokotanina momba iny ty dia avelao raha ohatra hoe ka tsy maintsy hoe ho any endry izy dia aloha zay manolotra anarana olona any ho tendren'ny district na ny délégué le olona tendrena mponina amin'ny fokotany fa le fanendrena mihitsy ny zaka ny vahoaka hoe didy jadona avy any ambony tonga dia hoe ianona mipetraka ianona miala zay le zavatra zay le marary tsy mbola tanteraka ny fafamindrapita amin'ny tany ny tena toerana ka andrasana mitony fa tsy manaiky ny asany se fokotany vao notendrena ho an'ny tsaramasay ihany koa ireo mponina ao an-toerana ho fanehoana ny tsy fankasitrahany dia nohidin'izy ireo ny birao pokotany efa nisy ny fifamindrapita an-tanana teo amin'ny se fokotany teo aloha sy ny voatendry vaovao saingy nambaran'ireo mponina fa ny firafitry ny birao pokotany mihitsy no tsy mety amin'izy ireo tena an-toerana Narcisse Karazafy Simbola avatsara naneo ny tsy fankasitrahany ny firafitra ny birao pokotany vaovao ireo mponina ao amin'ny fokotany Tsaramasay mitaky ny anatanterahana fifidianan'izy ireo ary nanambara fa tsy manaiky ny fanendrina se fokotany vaovao nambaran'ireo mponina fa efa nisy anarana natolotra sy nalefa tany amin'ny district olona hafa nefa no voatendry tantana ny fokotany akanaovan'izy ireo antso ny anatanterahana fifidianana se fokotany ny antony tsy anekena an'le fokotany le président pokotany vaovao tsy le président pokotany vaovao tompoko no olanay fa le fomba nanendrena azy sy le olona mbola hiara-iasa aminy raha araka ny fahanonay dia ny chef district zany iny ty be ny tanàna no nanolo préfet nanolo tsady teo ka dia miangavy anao zany je matofoloha ianareo lehibe ra tsara teo nareo je préfet jereo akaiky ty fokotaninay ty io zao ny fokotany efa nakatony izy io dia zay olona mohany io zany aza vahoaka amin'ny tena tompony andraikitra lasana tsy misy zavatra bango na salan'izany satria zay manana zavatra be da be ao napetraka ny folo teo aloha ka dia miangavy anareo mpitondra any ambony zay jereo ty Tsaramasay ty fa tena anarana fotsiny le Tsaramasay fa tena fa tsy rariny nambaran'ireo mponina fa nandritra ny fizarana vary tamin'ny fankalazana ny 20 jona no nanangonana soni ireo sinoa ireo no nampiasaina taty aoriana ho porofony laza fa manaiky ny fanendrena ny sefy fokotany vaovao ny mponina ary nafahan'io sefy fokotany vaovao io nipetraka tamin'ny toerana ny zay moa zany tsy dia hoe manana sosikevitra firy fa misy olona efa mipropozenay efa nalefa tany amin'ny district ny anarany ary efa hoe ny efa napetraka dia rehefa taty aoriana le izy dia lasa nisy fiovana io fiovana zava-misy tam'le izy moa zany dia lasa fanaratsiana an'le olona efa miproposena lasa any le anarana dia rehefa avy eo le izy nametsaka an'le olona ry zareo tsy hitanay fa na ny passation raha tsokosoko resaka fanambona tsonity eto ny zarainy zareo vary dia iny zany nieritreretiny zareo hoe nanolona an'le na le anarany vahoaka zany hoe manaiky an'le le filo apetraka ry zareo fizarambary ny resaka teto ary vary iny avy any amin'ny fandrakana tsy ho atao iny hoe hividanana vahoaka amin'ny soniany hoe ny sonianareo anakenareo amin'ity vary izay zany tena hoe nanaovany zareo an'izy nefa ny président pokotaninay teo aloha dia nanao passation amin'ny fo madio tamin'ny zareo manoloana izany dia miantso ny tompon'andraikitra mahefy ireo mponina eto Tsaramasay mba hijery akaiky ny raharaha sy andamina ny olana amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara sy ekendrehetra hisorohana ny fifanolànana sy ampiverina ny filaminana eo anivy ny fokotany vavao ny fahasalamana nahazo fatram-bakisiny Imvanexa 3 aliny Madagasikara eo amin'ny toeram-pitehirizana ny vaksiny ao Ivato fa namafisana ny ady amin'ny aretina mpox eto amin'ny firenena. Vaksiny andian'ny faharoa ity nosotrany Madagasikara ity ary mitovy amin'ilay fahazo teo aloha ihany. Olona manodidina ny 5 alina sy 100 no voaaro amin'izao dingana izao raha nambarany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka arakaraka ny fandaharampanaovana ny vaksiny ampiarina. Anohizana ny fanaovana vaksiny ho an'ireo efa nahazo fatra voalohany sy ireo mbola mila mamita ny fandaharam-pitsabony. Aparitaka manerana nosy ny vaksiny ka atao laram-pamiana ny sokajin'olona marefo sy ireo atahorana ifindran'ny aretina. Ankoatra ireo fepetra sakany, isan'ny fomba mahomby indrindra hiadina amin'ny endra-rajako ny fanaovana vaksiny raha ny fanazavana. Mbola mitoy ihany koa ny fanentanany amin'ireo toerana be olona toy ny tsena, ny toeram-pivavahana, ny sekoly ary ny tobi-piantsonana hisoroana ny fianaka ity valana aretina ity.
Vaovao ny finoana hitondranna fitoniana sy hanamafisana indray ny firaisankiny eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ho famahana ny disadisany izy teo anivon'ity fiangonana ity dia hiroso amin'ny fifidianana filan-kevim-pitondrana ny mpino afaka herinandro. Tady-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Mizotra makany amin'ny famahana ny disadisa eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ireo komity mpikarakara ny fifidianana izay ho mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana heverina ho vahaolana voalohany hampiverina ny filaminana sy ny firaisan-kina ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana. Araky ny fanazavana, misy 2 ireo nametraka ny taratasy firotsahako vidiana ho mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana atao aorian'ny fanamarinana dia kandida miisa 7 no nekena fa nahafen'ny fepetra sy ara-dalàna nantota taratasy napetrany. Miisa 7 kosa ireo mpikambana andrafitra io filan-kevim-pitantanana io. Andalam-pandaminana izahay ary isan'ny fandaminana izao renouvellement des membres du conseil d'administration zao fanavozana sanatria tsy hoe tsy nahavita le mandalany amin'izao fotoana zao fa mba hafa kokoa reo olona zay nilatsaky ireo dia naharaka koa lay olana tamin'ny fiangonana dia mba manana zay mba traikefa na zay mba fahendrena omen'Andriamanitra azy izy dia ntsika mbavaka mba hitsahatra amin'izay amin'ny alalan'izao satria fa mampalahelo fiangonana nanana ny lazany tsara be ty lasa contrairan'izany ny lazanay zao aonena dia mba amin'ny alalan'izao fanavozana ny membre ny filan-kevim-pitondrana hiasy fatona manaraka izao ny ataon'Andriamanitra fitaovana ampitsahatra disadisa sy ny korotana rehetra. Ho tanterahana ny 7 Jolay ho avy izao ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano ny fifidianana hisafidianana ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana ary afaka mandray anjara amin'izany avokoa ireo mpino rehetra raha ny fanazavana. Maresaka avy any ivelany na dia ho azy zany dinika sy ny ezaka momba ny fampitsarana ny ady eo amin'ny États-Unis, Israely ary Iran nanao antsoavo amin'ny tokony hamonoana ny Donald Trump sy Benjamin Netanyahu Mohamed Rassouli izay mpitari-pivavahana ao Iran omaly nandritra ny fandevenana ny mpitari-pivavahana ambony Ali Khamenei no nanaovany izany ny antso fahafatesana ho an'ny États-Unis sy Israely tenany fanampanazavana. Nana fanambarana mairivaiky Mohamed Rassouli izay anisan'ny mpitarika raha-pivavahana ao Teheran nandritra ny fotoam-pandevenana ny Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iraniana maty no nidorika bomba amerikana sy israeliana tamin'ny faran'ny volana febroary lasa teo. Ny antsona amin'ny tokony hamonoana ny Donald Trump ity mpitari-pivavahana sady nangataka ny olona rehetra hiantsoantso hoe fahafatesana ho an'i Amerika sy fahafatesana ho an'i Israely. Tao anatin'ny alaten'ny nataony dia nametra-panontaniana Mohamed Rassouli ny amin'ny antony tsy hamonoana lehibe ny mpamono azy ireo araka izay nasokajiany filoha amerikana sy ny praiministra israeliana. Enatra ho an'ny Teheran ny tsy famonoana ny mpamono toy izao. No mafisiny Rassouli fa adidin'izy ireo ny famaliana faty tamin'ny famonoana lehibeny ka ao anatin'izany ny famonoana ny filoha amerikana Donald Trump sy ny praiministra israeliana Benjamin Netanyahu izay sokajian'ny mpitari-pivavahana iraniana olona ratsy indrindra eto an-tany. Notsaina ny vahoaka tamin'ny tiakany revidrevitra moa ny tena nofankasitrahan'izy ireo ny amin'ny tokony hamonoana ny Donald Trump. Talohan'ny lanonam-pandevenana dia efa nisy afisy sy soratra ny antsoantso ny famonoana ny filoha amerikana sy ny praiministra israeliana nanerana ny Teheran. Anatin'ny fotoana itohizany fifampiresahana eo amin'ny Iran sy États-Unis momba ny fampitsarana ny ady no hitrangana izao fiantsiana izao. Ratsaivina ny faran'ny volana febroary no namony ainy vokatry ny daroka bomba amerikana sy israeliana ny Ayatollah Ali Khamenei. Efa bola natahorin'ny nahafatesany vao nirisona ny fanitriana ity guide suprême iraniana ity. Tafakatra 303 mahery ireo olona namony ainy vokatry ny horohorontany indro ny sesy tany Venezuela niseho ny 4 jona lasa teo raha ny tarimarika vaovao navoaka ny manampahefanana ny toerana omaly alahady kely ny fanantenana ahitan'ireo sisa tafavoaka velona ary manomboka mandao tsikelikely any Venezuela ireo ekipa mpamonjy firesaam-pirenena amin'izao fotoana fanadiadiana. Tsy mitsampitombony isan'ireo namony ainy tababolana tsy aorian'ny horohorontany naherivaika indro misesy ny tranga tao Venezuela. Tafakatra 273 sy 3 izy ireo raha toka 457 sy 2 ny sabotsy lasa teo ary misy 707 sy 4 raialina kosa ireo naratra raha ny tarimarika vaovao ho ny fanambarany gouvernemanta omaly. Mahery ny 50 ireo faty olona tsy fantatra anarana nalevina tao amin'ny fasana iray antsoina hoe Katia Lamar
Aolagiara izay isan'ny toerana voakasiky ny loza ho ny mpanao gazety ny AFP. Kely ny fanantenana mety ahitana ireo olona ho tafavoaka velona. Efa manomboka miala mindalana natorana ihany koa ireo ekipa mpamonjy voany raisam-pirenena. Tombana ny firenena mikamba no 5,000 ireo olona namono ihany no ity loza ity. Misy aza no miteny fa efa manakaiky ny iray alina izany raha ny zava-misy nojerena. Nanokana fasana misa 7,50 sy 100 ho an'ny olona tsy fantatra anarana ny fanjakana ary fasana 5,50 ho an'ireo olona fantatra anarana ao amin'ny fasany La Esperanza. Mampiasa fitaovana mekanika ireo mpandavaka ady andraisan'ireo sisa tavela. Nasiana famantarana manokana avokoa ireo fasan'olona maty fantatra sy tsy fantatra anarana ahafahan'ny fianakaviana mahita sy manavaka azy. Raha ny vaovao avy any Venezuela hatrany. Ankoatra ireo namono ihany sy naratra mandidina ny valarivosenina no tsy hita popoka. Tombarany amin'ny $200 any ihany ny asa fanarena any Venezuela. Ny atody mitovitovy endrika amin'ny sarotava afrikana sy ny koa bleu ireo ndriano hafakely hitana amintsika anio arahoary. Toy ny sarotava afrikana madinika voasokitra ireo hita amin'ny sary ireo. Tsy sanganasa nefa kory izy ireo fa atodin'ny fasima. Bibikely malaza amin'ny fahaizany miafina amin'ny alalan'ny fitoviany endrika amin'ny raviny. Ratsakazo na odikazo toy ny bibikely rehetra ihany. Manana tetika iarovan-tena ihany koa ireo atody. Mitovy endrika amin'ny volatsaka amin'ny tany izy ireo ka tsy mora ahitan'ny biby piremby. Mbola mahavariana kokoa aza fa misy vitsika mitondra azy any amin'ny akaniny izay lasa toerana azo antoka iandrasana ny fahafoizany atody. Ny tena mampitola gaga dia mety ohatra ny 3 taona vao fohy ireo atody ireo. Mafy dia mafy ny akorany ka mety maharitra na dia efa nandalo tao amin'ny tsinain'ny vorona azy ka manampy amin'ny fiparitany ity karazana bibikely ity any amin'ny tontolo voajanahary. Marihana fa nalainy ilay mpakasary Levenbist tamin'ny alalan'ny mikroskopy ireo sary ireo izay mampiseho antsika ny akaton'ny zavaboary izay zara raha hita ny maso. Vorona tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ny koa bleu any amin'ny alany atsinanana sy avaratr'Andriafanosy no tena ahitana azy. Mora fantarina izy noho ny volony manga antitra, ny rambony lava misy taratra volomparasy ary ny faritra manga manodidina ny masony. Manodidina ny 50 cm ny halavany ary mety hatratra 720 sy 200 gramma ny lanjany. Bibikely no tena sakafony saingy mihinana tanala madinika, sahona, voankazo ary tsy mikasoko izy. Indraindray manaraka andiana gidro izy mba hisambotra ireo bibikely madinika taitra amin'ny fandalovana izy ireo. Na dia mbola tsy sokajiana ho vozona tandrendondoza aza ny koa bleu dia misy fitraikany aminy ny fihazana sy ny fahasimban'ny alafonenany. Dia iny vaovao iny tombo-kilasy tongovavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alatsinainy ity ankasitrana feno ianao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany mametraka ny mandri-apitafa ao amin'ny rampiso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.